Zao hitantsika zao tonga eto ny ministerany fambolena fampina ary ny jona amin'ny alalan'ny ivitoerana famongorana valala hanampy ny ekipa izay efa ato amin'ny lemaky ny Bamangoky mitondra fanafody famonom-balala efatra arivo litatra dia mitondra ihany koa fitaovana famonom-balala sy hanampy ny isan'ireo mpamono valala ato amin'ny lemaky ny Bamangoky. Ny valala zany eto Madagasikara dia eo amin'ny 70,000 hectares izy manerana ny nosy. Faritra Boeny, Menabe, Alaotra Mangoro, Ihorombe, Androy, Anosy ary indrindrindra ny ato amin'ny faritra Antsimo Andrefana. Efa nanomboka ny asa famonom-balala. Nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana Febroary, efa nanomboka tamin'izay. Hatreto aloha dia mbola fandarofana aran-tanety aloha no nataontsika hatramin'izao. Nikilungala matinika namen satuke nandiyilike fofula katuka hiretlehi beni fula tamusuni niyarnamba pena pene panputuni penu lao pande busahulanya hanikitaye lanin mapala helo defa eo ampanomanana koa tsika ny traitement aérien izay arahan'ny ministèren'ny fambolena fiompiana ary ny jono sy ny ministèren'ny fiarovam-pirenena. Isaotra nareo mpitondra fanjakana avy aminay atoy amin'ny Bamangoky ka no bakao nareo hamonjy anay hamelogna anay. Saotra nareo sady faly rahay nareo le agny nagniraka an'olo reto.